voninahitra Andriamanitra no ijoroako vavolombelona eto masoko gauche io zany paralysé tsy mihetsika mihitsy zany sady ohatrany hoe balamaso reny za tamin'izany dia andesiny noentiko tany amin'ny dokotera natao ny fitsaboana fa izy moa lany hevitra ny dokotera dia mbola nanome fanafody anankiray 200 000 fanafody 10 nefa ny tokony vidiko 1 million zany dia lany hevitra moa za dia miverina hitako hoe vahaolana amin'ny fiainako dia manantona an'Andriamanitra dia miverina amin'ny pasteur miverina amin'ny lelan'Andriamanitra dia mipetrako aminazy ny problemako dia nataony délivrance za tamin'izay fa ozy izy hoe verena ozy izy ianao manompo fa za takiana aloha hoe fahasitrananao fa miverenanao ozy izy manompo fa zay ozy izy ny solution problemanao dia verina nanompo dia telo herana amin'ny taty après sitrana azo ao tsy paralysé tsony masoko efa sitrana voninahitra ao an'Andriamanitra. Tena nanapa-kevitra anazy zany ny atsika moa rehefa manatona dokotera dia ny anazy zavatra ny anarany ihany no iconsultenanao zany hoe ara-tsiansa ihany fa misy zavatra tsy vitany ara-tsiansa misy zavatra tsy vitany ara-materialy fa ny fanahy ratsy akory tsy hitany dokotera na inona analizy ataonao na inona analizy ataonao ny fanahy ratsy tsy hitany dokotera zany na izy rehefa niteny mihitsy hoe tsara nahita ka ohatry ny anao zao zaho izy hatramin'izay nitsaboko maso fa voninahitra an'Andriamanitra fahitan'Andriamanitra ny ka dia sitraniny Alleluia. Dia mba inona zany ny afatra menao andreto mpanompon'Andriamanitra lehibe sy ny tanora izay mitovy aminao zao manoloana an'izay fijoroana vavolombelona zay. Ny afatra zany dia ho atsika zay tonga eto mety fanasitranana ny tonga avanao eto fa ny zavatra teneniko aminao azakivy raha ohatra mbola tsy any aminao ny fanasitranana zany tenen'ny pasteur hoe verena manompo izy dia za koa mitehiteny aminao ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy anao zany rehetra zany aza mbola kivy fa mbola ho avy mikahanao. Alleluia. Za zany narary dia rehefa narary dia tao an-trano tsy natsiaro tena dia nisy nitondra tany amin'ny dokotera dia rehefa tonga tany amin'ny dokotera dia nataon'ireo écho dia rehefa vita ny écho dia mivaly ny écho avy any moa hoe misy kysy tao amin'ny ovaire droite dia rehefa avy eo amin'izay nandeha nody dia ozy izy niteneniko tao amin'ny rafozako hoe zaho tsy didiana zany dia nanantona ny lelan'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina tery ampitany séminaire dia rehefa tonga tany dia namotsitra teny tamiko izy hoe esoriko tao izy ny kisy tany dia soloiko zazakely amin'ny anaran'i Jesosy zay fotsiny teny nataony tamiko fa tsy mivavaka lava be tamiko izy fa zay ihany ny teneny esoriko tao ny kisy tany soloiko zazakely amin'ny anaran'i Jesosy dia nalahelo be rehefa nody hoe tsy mivavahany akory za fa niteneny ohatran'izao fotsiny teneniko tamin'ny rafozako dia rehefa avy eo amin'izay ray volana taty aorianany iny nanao écho dia bevoka dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa ity le zazakely amin'izao le kista tsy tao intsony fa le zazakely zao matanjaka be dia misaotra ny Jesosy rery ihany ny vahaolana. Velona Jesosy no vahaolana ainy Jesosy manova ny zavatsarotra amin'ny fiainanao mahery Jesosy mila ianao mangetaheta mivavaka azo antoka iova ny fiainanao satria velona Jesosy avereny raha tonga eto mila miomana iaona mifagagana teneno namanao raha miala eto ianao mila miomana iaona amina fagagana ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ty zany atao fisorana fanany voninahitra dia atao tany masaja daholy alarobia amin'ny 20 hatramin'ny 2 atany masaja ny sabotsy zao koa zany tsy ao maison de la culture araky ny mazatra fa ao atany masaja ihany manomboka amin'ny fito sasany maraina dia efa manomboka eto bazariny atany masaja moa zay zao dia midina any fotsiny amin'ny lalana mangany Tsararano nalady koa atany masaja zany hoe tsisy zany amin'ny maison de la culture mandritra ny herinandro ty fa atao tany masaja daholo ny fotoana rehetra
larobia am'roabiny folo sabotsy amin'ny fito sasany a alahady amin'ny valy maraina enandrema